Ry vahoaka malagasy tia tanindrazana sy mitaky ny famerenana ny tany-tandalana sy ny sotoavina mamalagasy. Adidiko, andraikito, ny mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ny antony andraisana ananjara sy anoanana kandida am'izao fifidianana ho avy zao. De raha tsika mahita fa fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra, ny fifidianana izay voatetintsika ny 25 ny volana oktobra ho avy zao. Koa fanamby lehibe ho antsika ny manohana ny candidat Dr Robinson Jean-Louis ho lasa filohan'ny République Madagasikara. Mendrika ho tohanana izy satria manana ny fahaiza-manao sy manana ny traikefa. Mendrika ho azy, sahaza ho azy no ho lasa filohan'ny République Madagasikara. Mahatoky aho fa vitany ny asa ary mendrika azy. Olona tsotra manana fanatretena, sahy ary indrindrindrindra tsapako fa tiany Madagasikara izy. Hoy aminareo hoe fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra izy ity, fa fifidianana natao tery vaimanta, fifidianana nanilikiliana, ary fifidianana tsy nanaja zay zavatra ny fanarahana atao anatin'ny tondrozotra. Koa dia mila ampalalana ny vahoaka indrindra fa mifidy ny antony nanoanana sy ampandaniana ny Dr Robinson Jean-Louis ho lasa filohan'ny République Madagasikara. Fantatro fa misy mametra-panontaniana ary manontany tena satria nahoana manana ny paikady amin'ny fampandrosoany Dr Robinson Jean-Louis na ny stratégie de développement, ary manana koa ny fahaiza-manao amin'ny fitariana na ny leadership. Olona tsotra izy aminareo, may miresaka, mifankahazo amin'ny olon-tsotra amin'ny fikambanana, indrindra fa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny OMS na ny UNICEF hitantsika tamin'ireny izay nitondran'ireny niaraka tamiko, ny ministeran'ny fahasalamana. Nafahana nanao vaksiny an'ireo ankizy mahatratra 3 millions, 3 tapitrisa isa-taona. Manana ny leadership izy satria hainy ny manentana ny olona ho tonga hanao vaksiny ny zaza, ho tonga hiaro ny aretina amin'ny sida, ary tsy hanavy azy velively ny fampandrosoana Madagasikara. Tsy vita treo nefany fa mbola nisy ihany ny fampiresahana, ary indrona intelo izy niona tamiko. Tsy tonga dia nanaiky aho fa nametraka koa ny fanoriany sy ny fikasany teo am-pelatan'Andriamanitra. Na izaho koa ary dia nanontany tena toy ianareo. Koa napetraka tamin'Andriamanitra raha ny safidy, ary nanadiady sy namakafaka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika ihany koa aho tamin'ny Malagasy tany Madagasikara hoe manahoana izy, ahoana izy, dia mitovy ny feo. Tsy mba voaroiroy na ny fanirairay tamin'ireo mpanongam-panjakana izy, ary ny zavatra hita ihany koa dia tonga dia nakasitraka azy ny firenena mpiara-miombonantoka tamintsika sy ny mpamatsy vola. Napetrako tamin'ny fanontaniana fa ahoana no natonga anao président. Mahita ny zava-misy any atoerana ary tsy arisy totsony fa dia mangata-tsodrano aminao aho. Nitsotra ihany koa izy fa niety manana anaovana ny fifidianana na ny kampaina dia tsy ho tonga lafatra koa izy fa mila fanohananao aho. Dia ahoana hoy aho? Mila fiaraha-miasa aminao aho président.
satria fantatro fa ny olona Madagasikara mbola manantena ary nanantena fa ianao ihany no fidiny. Dia ahoana koa io ihany? Président olona arana ny vahoaka, zay ny teny filamatra, ny vahoaka aloha ka maty ianao fanatanteraka an'ireo sorodrasana ny Madagascar Action Plan, ary tsy maintsy ho tsaraintsika zany. Ia taminy voalohany indrindra aloha tsy maintsy apetrakitsika amin'Andriamanitra ny asa rehetra, dia nitondram-bavaka an'izany izay izy. Ary dia nitsoroko ihany koa fa tsy afaky ny mandeha irery fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo mpanohana mouvance, indrindra fa ineny na ilalao. Laza ary izy ireo fa sarotra ary anahirana ny hanohana kandidata amin'izao zava-misy zao fandraotsika tsy handray anjara. Tonga ny fivoriana tamin'ny 12 volana septambra izay natao tany Windhoek tany Namibia, fivorian'ny Sadeka Troika, dia nanapa-kevitra zareo fa tsy maintsy roso amin'ny fifidianana alohan'ity farantaona ity na inona, ary ningavy izy ireo mba handray anjara fa manjary tsisy ny fahalalahana sy ny fandraisana anjara mouvance Ravalomanana, ary ny fanohanana kandidata dia afaka mody tapakara ny hevitra fa hoe hanohana kandidata handray anjara. Ary dia hoe aminareo hoe lalina dia lalina ny fanontaniana izay napetraka taminy. Matoky ary voaka malagasy, mino malala tsara ny Dr Robinson Jean-Louis ka fidio izy mba ho lany filohan'ny République Madagasikara. Matoky mino fa vita tanteraka ny famerenana Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy izy, indrindra eo ansehatra iraisam-pirenena. Hoe aminareo hoe fanamby lehibe ty fividianana ataontsika ity, ary tsara mpahafantarana ny olona mba tsy hahatonga azy ireo isalasala na tsy handray anjara. Mila mifidy sika ary mila mandray anjara raisiky ny andraikitra, satria izao ny filohan'ny République. Ho fidim-bahoaka mbola mitanana zany hatramin'ny fanaovana ny famindram-pahefana. Aty dia mbola izady olo ny fantatry ny olona, ka dia mahafaly ny manohana azy amin'ny foko manontolo. Mahafaly milaza aminareo fa ny mouvance Ravalomanana, ny enina ilalao Ravalomanana dia manohana azy. Tombontso pirenena aloha ny voalohany, ka dia mifanaraka izahay fa atao izay alanina azy ho présidentin'ny République. Zay le tonga le fitenenana hoe tonga miaraka fanombohana, miasa miaraka no fambiazana. Toany izy, dio izy, larana fatelo amby telopolo misy azy ho lasa filohan'ny République Madagasikara, ary iasa iaraka aminy tsika, vonina iarasa aminy tsika. Maro amin'ireo kandidata izay tonga taty naniraka olona fa tsy mitovy ny fomba fijery, samy manana ny fieviny. Ary tsoroko aminareo lazaiko eto fa hoe aminy hoe tsy maintsy ny fampihevanana izay tarihan'ny FFKM aloha, satria tsisy raha mandeha eo, tsy ho vita ny fampandrosoana raha tsy miavana aloha malagasy samy malagasy. Ary marina fa ny fahasalamana no voalohaka rena, nefa ny fandriam-pahalemana tsy maintsy lara-pahamehana. Koa matoky ianareo mino fa ho tanteraky tsy avokoa zany. Koa fidio Dr Robinson Jean-Louis fa manana ny fahaiza-manao izy ary tanteraky zany. Tiako lazaina eto ihany koa fa ny fomba rehetra amerenana any Madagasikara eo anivon'ny firenena rehetra sy amerenana azy indray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny fananana président zay ekeny rehetra, zay ekeny zao tontolo zao. Ny fampatokisana dia miainga avy amintsika samitsika aloha. Koa rehefa mandeha fampihevanana malagasy samy malagasy, misy ny fifampatokisana, misy ny fifamelana, ary misy ny fibebahana. Inoa ianareo? Andeha ho azy fankatoavana ny firenena.
ary ho tafatsangatsika ny firenena tena vanina. Koa anohy ny ezaka izay ataony ny FFKM ary andeha amin'ny fampandrosoana aingana sy maharitra Madagasikara hiasa hiaraka aminy tsika. Fidio ary Dr Robinson Janvier, izay no azoko lazaina aminareo androany. Mino aho fa mbola misy ny fotoana aoriana mba ahafahantsika miresaka bebe kokoa, ahafahantsika manazava lalindalina kokoa. Samy tena Andriamanitra.